Miarahabatsika mpanaraky mipedy indray raha vanitika. Miarahabatsika vahoaka malagasy. Araky mahazatra moa de raha vanitiky manao feedback ny donjesaky eo amin'ny TV Plus foana après ny donjesaky. Indrindrandrindra tamitiky resaky zay mafampana amizao a, resaky état unitaire sy ny état fédéral tiky. Anao feedback za amin'ny fiavanian'ny mpivahiny rehetra tao. Alefako misesiky raidraiky sady hitondra ny fomba fijeriko sy ny hevitro zao androany. Samia manaraka hatramin'ny farany. Atomboko amin'ny Monsieur Nambinina le feedback ataoko eto, de faranako any amin'ny Monsieur Koto any amaranako azy ka manasa atsika hanaraka hatramin'ny farany. Voalohany aloha rahalahy Zokobe Nambinina dia na zaho zao a manoana fitondrana fanavaozana, manoana ny fitondrana misy amizao. Tiako hainao eka aloha raha zay. La misy mpanoana fitondrana fanavaozana, mety anao voalohany, fa mety mba faharoa eo koa zao. Fa ny zavatra hita aloha de zao Zokolahy Nambinina. Ny débat tiky lala ifanarah hoe eto tsika mandeha amin'ny débat ty eto. Vonanomboky iha tonga de nagnaroy. Vonanomboky raha lay tonga de niala lala. Tsy nagnaraka ny débat nifanarah hoe resaky état unitaire sy état fédéral, fa tonga de nagnaroy. Defa orsizay a, io tsy resaky propagande raha lahy. Fa apodiky avao na zao mpanona fitondrana, fa za aloha tsy mitovy hevitra aminao raha lahy satria tsy agny le débat. La misy débat hoe ho fandokafana ny fitondrana fanavaozana, ho fandokafana ny filoha Randrianirina Mikaela, mety aminao mivahiny ao. Tena mety aminao mivahiny ao satria zay rôle ndesinao tao à 90%. Fa tsy nisy resaky état fédéral nelanao lavitsy misy ny resaky état zay tena base ny lohahevitry tao. Varoa magnaraka an'izay safady tsy hainao aby ny magnavaky ny fanavaozana sy ny famahana olana. Resaky jiro sy rano natery amin'ny université mpianatry zao raha lay famahana olana zany fa tsy fanavaozana. Resaky vidim-bary ny hena zany famahana olana zany fa tsy fanavaozana. Resaky ino andamiteny mpiasam-panjakana, andamiteny de logement sy fampiakara, famahana olana regny fa tsy fanavaozana. Na manavaka amin'ny fanavaozana sy ny fanalana olana afangaronao iaby. Ny fanavaozana, ny atao hoe fanavaozana, lay fanavaozana ny takina, de fanavaozana ny lalàna, ny fitsarana. Regny ro fanavaozana aminy regny. Hatramizao mbo maro mitaraina amin'ny fitsarana, maro mitaraina amin'ny lafiny arakasa. Regny mila fanavaozana eo. Ary na ny filoha Randrianirina Mikaela za rehefa mitety faratry, manatitra ny regny raha volagninao ataonao fanavaozana regny nefa mahana ola regny, mbola miteny hoe niezaka izahay. Resak'olo kendry zany. Jamais président teny hoe fa mamaha olana zahay fa voavanay olana io. Niezaka izahay mamaha ny olana tsy kelikely. Zany foana ny langazy mivoaka. Anao ato mahita hoe fa misy ny non. Hatramizao de mbola miezaka, mbola tsy lavorary. Indrindra amin'ny resaky fanavaozana zany a, mbola tsy hita taratra. Fa ny famahana olana zay tenen'ny filoha matetiky hoe miezaka zay ro mandeha tsikelikely. Regny ataonao tsy regny fanavaozana fa famahana olana regny. Ny fanavaozana dia mivoatra ny sata famezana politika, ny sata mamehy ny mpitsara maleo tena, ny fitsarana tsisy kolokolo. Zany natao fanavaozana.
ny fanavaozana de resaka azo zany hoe resaka administration fa tsy resaky materiel. Ny resaky materiel zany a resaky famahana olana. Zay momba an'igny aloha. Elako tsiny raha lay apodiky avao, zaho faharoa, la misy voalohany zaho faharoa manao ny fitondrana, zaho tsy d'accord aminao satria fandokafana fitondrana ro nataonao teo fa tsy ary fa anisan'ny propagande. Mbo tsy fotoany zao raha lay, mbo tsy fotoany propagande zao. Bon, apetraky eo hity zao amy monsieur Durlin. Monsieur Durlin, je suis chapeau. Bravo Bakambo. Bravo, bravo, monsieur Durlin. Zany tena olo mana fanehoan-kevitsy. Ary lay exemple nomeko tamy rano tamy vera reto, reo rano resan'ny monsieur Durlin teo, exemple nameko rano tamy vera igny. Izy rano ray tsy nisy niala ny resany monsieur monsieur Durlin teo. Bravo monsieur Durlin. Ary zavatra efa teneniko foana hoe tsy io ny olana tsy resaky état fa tsy misy ratsy reo na ny état unitaire na ny état fédéral, fa lay personnage mikirakira anireo. Ary zay ilana fanavaozana io. Zay mahatonga an'ahy miteny hoe mbola tsy tanteraka ilay fanavaozana satria reo mila vaozina io, reo mila voafehiny lalàna reo mpanao politique corrompu. Voafehiny lalàna, tondroiny lalàna, fiovany rafitra, zany fanavaozana zany fa tsy resaky materiel. Tena misaotra anao monsieur Durlin fa le exemple ny rano nataoko mihitsiny ny détaillenao reo fa tiky moa natao exemple ho any tsy de matakatsy lavitra na de zany aza mbo misy mbo maro tsy matakatry avao. Fa igny raha nisan'ny monsieur Durlin, igny ro tena solution ny Madagasikara voalohany. Igny ro prioritaire amin'ny Madagasikara. Zay vo miditsagna amin'ny ady hevitsy resaky état. Zay. Faharoa, andeha amin'ny dokotera. Dokotera somary nisy diso kely koa atao satria au début dokotera de fa nisy nisy brisque nanao nito koa satria nifatorany raha nteneniny avao i. Iny dokotera mba hiteneninao hoe faux débat ny tiky resaky état sy état fédéral sy raha ty. Faux débat ka ino andraisanao anjara amy débat iny. Ino zany antrandesanao de anjara amy débat la faux débat le raha. Anao mila resana le izy mba halalany vahoaka Malagasy mialoha ny zavatra lafy tsarany sy ny lafy ratsiny. Le raha ataonao faux débat nefa des fois ia mandray anjara amy discussion. Na raha faux débat zany tsy dirako lafa faux débat amiko de non. Bon, hamaroanako azy amin'ny Monsieur Koto de lay mahintso ambo. Zaho moa zany fanonteneniko tamy videoko raha tiky, ary mba tiako valianao zoko lay Koto resako androany tiky. Raha telo zany no resaiko amy zavatry ny resanao iaby. Voalohany aloha ny raha hitako taratsy de fanonteneniko tamy videoko raha zay de zao hoe nagnino moa ia zoko lay Koto depuis zay fa ela ny resanao resaky fiainam-pirenena eo amataony maro jusqu'anjo rajoeliny io ateo fa tsy miresaky état resaky état fédéral io mihitsy na kelikely aza. Fa amiko zany fahitako an'le raha zany problème ny Koto falegnana ny Ravalomanana. Falegnany Koto ny Ravalomanana zany nahazo azy niresaky l'état fédéral. Baka zay Koto tsy niresaky état fédéral mihitsy na kelikely aza. Vo nahita ny Ravalomanana mihetsiketsiky amindreo Koto. Andeha resako état fédéral tiky. Amiko intelligent hainy Koto tsara ne. Hainy Koto tsara fa olo intelligence intellectuelle Koto. Hainy Koto tsara fa mbo tsy atokony any amy resaky état fédéral sy ny raha ny discussion amizao e.
satria raha nyresany koto hatramin'izay de resaky mpanao politiky corrompi sy ny olo amenandraiky tsy manana traikefa am'le asa zany tabatapahany koto eto hatramin'izay hainy koto tsara zany efa mbo tsy tokony any discussion tsika olo intelligent koto olo intellectuel fa falegnany koto ny raha valimanana ary tsy avonina anazy tena ambarany mihitsiny zay faharoa magnaraka an'izao de zao hanontany anao zoko lay koto ambulance aminareo a Suisse ao lafa mangala marary ohatsy ohatry 50 kilometre ohatsy na 20 kilometre avy amin'ny hôpitaly ambulance aminareo Suisse ao lafa minday marary apetraka afara ao marary iny de chauffeur amin'ny hôpitaly agny direction ty minday agny mission tsika minday marary ty amin'ny hôpitaly ao da tsy miaigny la tsy amin'ny hôpitaly ao zay ny ambulance nareo Suisse ao sa manakory satria ny raha fahaizako ny ambulance moa na aia minday any marary igny reo de sady mitsabo avao zany agnatin'ny ambulance agny dokotera misy tokony apetraky sérum mila oxygène ohatran'izao mandra-patongava amin'ny hôpitaly agny zay fahaizako ambulance gasa mety tsy mitovy am'izay ambulance nareo Suisse ao ny tiako volany de zao anao miteny hoe ny manaboatra zavatsy ariky manampy raha tsy mission'ny fitondrana io zay zany raha tiako teneny hoe mikarakara fifidiana ka la mikarakara fifidiana zany ro mission'ny fitondrana io de tsy hojerena zany ny olana mahazo ny vahoaka nampitarainy vahoaka sy rehetra hatramin'izay ny resaky délestage resaky rano resaky vidim-bary resaky ino fa defa hoe amy fifidiana agny foana zany fa tsy vaky aloha zay ohatsy ameko amin'ny ambulance zay ka la ohatran'izay ambulance aminareo lafa minday marary a Suisse ao tsy mahay raha koa zany fitondrana tiky satria tonga de hoe amy tsy mila mamaha olana ara-tsosialy fa tonga de aroy amin'ny hôpitaly amy fifidianana any zay zany ny raha tiako anotanianao ka amiko fadisoana bevata zany zoko lay koto anao olo mba intelligent intellectuel avao de zay ve ro asianao resaky hoe ny fanaovan'ny fanomezana zavatra riky sy mifanamboarana raha riky sady mitsabo any mandeha any amin'ny hôpitaly zay ny fitondrana ny marary zay Madagasikara marary ny ray sy ny fitondrana de sady mamaha ny olana no mandeha any amin'ny fitondrana zay zany ngay raha fahitako ny zavanisy teo ary hamaranako anazy de zao ny resaky hoe zany ve tao sakana iandro ohatran'izao ve vo andeha aminao état fédéral nisy raha nyresanao zoko lay koto tamy débat nareo tamin'ny araka aminy pasteur RJL tao nisy nyresanao hoe anao name ohatsy anao handeha hiasana amy tany teny Allemagne osy anao de fa ovako daholy voka miditsy ane resaky mikoto ndraindray mivako Allemagne daholy ny ordinaterako nianatra teny Allemagne zao ohatran'izao oui c'est normal zany satria mila miomana anao handeha hiasa amy teny Allemagne agny mila mahay mianatra teny Allemagne ovanao Allemagne daholy ny ordinaterinao sy ny portable-nao fa tsy ano izy anao vo andrany zay anao ngamba tsy hoe anaty tobila bon handeha za hiasa amy tany Allemagne tonga de naorinao entanao de anaty tobila zany anao andalana egny manova ny ordinateranao sy raha fa tonga de direction hiasa ny Allemagne aty ohatran'izay koa le hidirana amin'ny état ty anareo tongava ve mbo misy zavatra tokony alamina aloha vao mieritseritra an'izany resaky état zany de reto na le teneniko reto noariko tamy Rano sy Vera sy teneniny monsieur Durlain teo de lasa amiko zany mivoaka miditsy anao amle resaky anao nefa hainao tsara andeha hiasa anao mila miomana mila manova mianatsy teny anglais allemand mila manova ny ordinateur anao amy teny allemand ohatran'izao vita daholo zany ozy anao zay lasa amizay zao andeha amonjy anle asa de manino zany le firenena ro tsy atao an'izany fa tonga de atao bodongero hoe andao hiditsy amin'ny état fédéral zay tsy de azoko aminao koa ne zoko lay koto de i mamiteka daholo ny mpanaraka ny koto bravo koto
Nefa reo olo manao bravo anao reo nena le olo nanompa anao sy nao attaque personnel mampimenimena anao aby tamin'ny androny rajoel rey, i aby manao bravo anao reo iaby manao bravo anao reo, na le nanompanompa anao sy nanao attaque personnel anao mampitaraina anao lava eto rey, izy aby reo ka le tiako teneny zany hoe hainao tsara le toe-tsainy malagasy ary anao mpiteny an'izany zokolaiko oto hoe le toe-tsaina fanatisme, ary mbola io teneninao amin'ny antoko time io, hainao tsara le toe-tsaina fanatisme any gasy, ary anao foana mpiteny niveaun'ny i toe-tsainy gasy fa niveauna T2 de mba hazara rotona amizay satria isa moa nandrehitra an'io io resaky état fédéral io ny mpanao politika, de ny mpanaraka tsy defa tsy mivaky loha amizay toe-tsaina fanatisme zay raha defa lasa avao koa état fédéral nefa misy raha tokony hojerena aloha zay vatongavana amizay, hazararotona amizay fananany toe-tsaina zay le vahoaka malagasy zoko toa, hazarotony toe-tsaina fanatisme zay diso hainao loatra zay, fa aleo aloha jerena ny fotsiny olana araky ny tenin'igny monsieur Durlin teo, araky ny ohatry nameko any amy rano amy vera igny, satria reo olo personnage no problème, mpikirakira resaky personnage, mpikirakira ny resaky politika eto Madagasikara, reo aloha ro mila voafehy tsara zay vo miroso amizany soana eta zany tsika. Zay ny raha tiako tenena androany ka bon, mialatsiny fa hainareo foana raha vanitika tonga de direct lafa miresaky.